eo amin'ny setry ny trangam-piarahamonina kosa indray dia olona 5 no voasambotry ny zandary izay fantatra fa nisy loky volatra any amin'ny 2 miliara ariary. Ireo mpanambola sy mpandrarano ny aran'ny fisolokiana izay nataony reto olon-dratsy ireto. Ny andindim-baovao avy hatrany ary. Tratiaky ny zandary avy eo amin'ny kompani Tanavila ny olona 5 izay fantatra fa ao anatina tambatsotrana olon-dratsy mpisoloky mpanambola eto Andrenivohitra. Vola mitetina hatrany amin'ny 2 miliara ariary no efa nosolokiany reto olon-dratsy ireto ary olona 420 no efa lasibatra. Mampiasa ody gasy ireto olon-dratsy rehefa manao ity asa ratsy ity satria dia toatratran'ny fandrekerekena avokoa ireo olona akan'izy ireo vola be ka manome azy izany. Zay moa zany raha fitoriana tamin'ny alakamisy 28 janvier teo dia nisy teratany iray nitory fa voasoloky satria ny volany tao anatin'ny compteny dia tsy misy ilay compte misoratra amin'ny vadiny izy io dia nataony fa nitorana dia nainga tamin'ny resaka inona ty izy fanaovana vola sandoka zany satria misy olona miteny izy io misy vola ao anatina coffre ero daholo izy io fa mila vola teo amin'ny tetany teo million FMG dia nanome moa zany le olona fa tsy nafantatra dia rehefa nivakiny zany le coffre satria misy kody dia jerena fa taratasy fanaovana vola sandoka atao anatiny fa nadiadina le vadiny vazaha io dia tratrany atao hoe fandemetsaina angamba amin'ny alalan'ny fivavahana sy ny fanafody gasy izy ireo dia lasa ohatrany tsy mahatsiaro tena, lasa ohatrany tsy tompony tena zany dia ny vola amin'ny pelatany ireo natany amin'ny compte zany no lasa mena n'ilay olona mpitarika an'izay mpanao asa ratsy zay. Teratany Gabonais Rola ihany koa no fantatra fa tafiditra ao anatin'ny rara izay voatontonona ho nipoirandreo taratasy fanaovana vola sandoka nentina nampitahana sy nisolokiana ireo mpanambola. Mbola eo am-pikarohana ireto teratany afrikanina sy ireo olona mbola tafiditra ao anatin'ity rara ny zandary amin'izao fotoana izao. Androany dia natolotra ny fampanaovana ireto olona 522 voasambotra ireto. Manoloana ny firongatra ireo mpisoloky dia manentana ny mponina eo anivon'ny zandary mba tsy ho mora voataonan'ny mpanao ratsy ary ho mailo hatrany. Miantso ihany koa ny zandary mba hampandry azy ireo raha toa ka misy ny tranga mampaina eny anivon'ny fiarahamonina hamingorana ireo mpanao ratsy.